Aminareo hatrany any ariavana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ilay efa nandresy ny fahafatesana. Ary zany raha teo ihany koa no iarabanantsika nahatratra ny Pasika taona 2024. Fitiavana mandresy fahafatesana. Fitiavana mandresy fahafatesana. Zany no misongadina mofinainantsika anio ao amin'ny JAONA 1:7, ny 7:10 hatramin'ny 7:10. Fitiavana mandresy fahafatesana. Ny nahafantarantsika azy hatramin'izay ry avako, ny misongadina ao amin'ny epistily izay nosoratan'i JAONA ny teolojian'ny fitiavana. Fitiavana izay manasongadina lay asan'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao, nanala azy tao anatin'ny tsy fahalalana sy ny tsy finoana, lay izy tafasaraka tamin'Andriamanitra, efa tonga ampanakakezina amin'izy Andriamanitra indray. Izany fitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao izany no antsoina hoe fitiavana. Ny tena faratapon'ny fitiavana dia ilay zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy izay nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, izay voavy nankilazaintsika tsy ela tao anatin'ny zoma masina. Lay nanolotra ny ainy ho fanavotana izao tontolo izao. Izany fanoloran'i Kristy ny ainy zany dia manan-kery tsy hita pesipeseny, tsy hay refesiny, mamindra izay avy any amin'ny fahafatesana ho any amin'ny fiainana, manaisitra izay ao amin'ny aizina ho any amin'ny mazava. Fanovam-piainana tanteraka no asan'ny fitiavana, ilay fitiavan'Andriamanitra, ilay fitiavan'i Jesosy Kristy zanany ho an'ny olona. Ary eto dia ambara fa izay mpanaraka ny Kristy marina dia miaina izany fitiavan'Andriamanitra izany koa ka miova ny fiainana ary manova ny hafa ihany koa izy. Ny miaina ny fitiavan'i Kristy dia mamelona fa tsy mamono, manazava fa tsy manamaizina, ary manaisitra amin'ny fahafatesana araka ny voalaza eto. Ambara arak'izany fa ny endrim-pitiavana rehetra izay asehon'ny mpino dia manaisitra ny hafa amin'ny fahafatesana na mivantana izany na akolaka. Tatsika eto ohatra fa ny fitiavana no mamindra antsika hiala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ny fitiavana no mibaiko antsika tsy hankahala ny rahalahy raha ho tonga mpamono olona, na famonoana olona mivantana izany na ankolaka. Ary mbola io fitiavana io ihany koa no ahafahantsika miaina ny fifanampiana, ilay fifanampiana kristianina eo anivon'ny fiainana mahampiny. Ravako malala ao amin'ny tompo ny fampanjakana n'io fitiavan'i Kristy io arak'izany no mahavelona, fa ao amin'izay misy ny fitiavana no misy ny fiainana, ary manam-pitiavana dia manana fiainana. Izay tsy manam-pitiavana kosa dia ambara eto fa tsy anana ny fiainana mandrakizay izy, satria ny famonon'olona dia tsy andovana ny fiainana mandrakizay. Misy ny mamono olona mivantana,
izay efa voarara ny didy folo raha teo manao hoe aza mamono olona. Fa misy koa ny famonon'olona ankolaka amin'ny endriny maro samihafa, ny fanandevozana amin'ny endriny moderna ankehitriny, ny fampifilafilanao na tsy fanomezanao mihitsy ny karamany mpiasa, ny tsy fanaovan'izany amin'ny fotoana, ny fanomezana ny karama tsy araka ny sanda tokony ho izy, ny avinavo osy ny fankahalana, ny fanandevozana amin'ny endriny mivantana, ny fanaovana teny maharary sy mandratra, manozona amin'ny endriny maro samihafa. Famonon'olona avokoa zany, ka tsy endriky ny fitiavana ary tsy andovana ny fiainana mandrakizay. Raha mena ny fitiavana kosa tsika dia teny mpitiavana no manjaka. Raha mena ny fitiavantsika dia ny fanoloran-tena no manjaka. Tarafina ho amin'ny fanoloran-tenan'i Kristy ilay efa nanolotra ny ainy ho amin'izao tontolo izao. Rehefa jerena ny teny ampiasaina ny amin'ity hoe fitiavana ity dia ilay teny fantatsika rehetra hoe agape, ilay tsy misy tambiny, tsy misy takalony, ilay manolotra mizara maimaim-pony, tahaka izay efa nataon'i Kristy raha teo ihany. Izany no vahaolana ho amin'ny fiainana, mitondra atsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha mandinika isika ry havako amin'ny lalàna tsotra na ny lalàn'izao tontolo izao dia mametraka fa tsy azo atao ny mijery fotsiny ny olona eo ambavahoana ny fahafatesana, non assistance à une personne en danger, fa tsy maintsy atao ny mandray andraikitra mijery manaisitra azy eo amin'ny fahafatesana izay miandry azy. Maika fa ny lalàn'ny mpino, ny fiainam-pivavahana dia tsy mamela antsika mihitsy hiraviravo tanana eo anatrehany izay rehetra manana hetaheta mila vonjy, fa hiaina ny fifanampiana, ny fifanomezan-tanana, ny fitsimbinana ny hafa, indrindra ireo sokajon'olona marefo, marefo ara-kevitra, marefo ara-tsaina, marefo ara-panahy, ary marefo amin'ny fiainana andavanandro. Ny fanesorana ho azy ireny ao anatin'ny endrim-pahafatesana misy azy dia tena mizara fiainana, tsy ho azy ihany fa miantoka ny ratrizay ho anao ihany koa. Da ho ary kristianina havako, ny fiainantsika andavanandro, ny fiainam-pivelomantsika, ny fiainantsika eo anivon'ny mpiara-miasa, eo amin'ny sehatra misy antsika tsiraray avy, ao an-tokantrano, ampanjakana ny fitiavan'i Kristy, fa izany no loharanom-piainana ho antsika. Deo n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Tsaronay Andriamanitra ilay fitiavana sarobidy izay natolotra ao sy nomenao ho an'izao tontolo izao tamin'ny namoizanao ny ainao, natolotra ho fanavotana izao tontolo izao. Misaotra anao izay Tompo fa manjary manam-piainana ao aminao noho ny amin'izany, ary izany fiainana natolotra ao izany no entinay ho zarainay, ho ampiarinay, ho hitantaratra eny amin'ny fiarahamonina misy anay, ka tonga anay ho fanasina sy fahazavana hizara ny fitiavanao. Da izay Tompo ay hifankaty eo amin'ny mpiara-miasa, eo amin'ny mpiarahamonina, eo amin'ny sehatra rehetra misy anay, indrindra ao anivon'ny tokantranonay. Mivavaka izahay eo amin'izao herinandro vaovao omenao anay izao.
ho herinandro ranjakan'ny fifanampiana kristianina, hitsinjovana ireo izay tsy manana, hifanampiana amin'ireo izay sahirana amin'ny fivelomana, hieverana sy anaovana tolo-tanana ho an'izay rehetra mila izany. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.